afatra etny pasteur Ratsianarivo Lea. Lehibe Jehovah ka tokony hoderana indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Vavakantsika tompoko. Nideranao izay mankalaza anao ary lehibe famindrapo ary dia misaotra anao indrindra natratraranay ity maraina ity, natratraranay ity andro ity, izay andro faharoa mialohan'ny nifarana ny sikatoana izao taona 2024 izao. Miazakazaka manatitra ny fanatim-piderana sy fanatim-pisaorana ho anao izay amin'ity maraina ity, satria tsy takatry ny sainay izany fahalehibiazanao izany, amin'ny mahampanjaka anao, amin'ny mahatompo ny tompo anao, ilay tompo ny fanapahana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Miarahaba anao mpanetreteny izay manoroka ny tongotra ao masina, ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra anao indrindra amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay, mariky ny famindraponao izany. Izany no hiazakazanay miakohaka manoloana ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao satria tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Ary mbola nomenao an'ity maraina ity izay ahafahanay mihaona aminao, ahafahanay mandray ny teninao, ahafahanay mandray ny vatsim-panahy mba ahazahoanay mamakivaky izao tontolo andro izao eo ambany helatry ny fahasoavanao. Tenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'ity mpanompo tsy mahasoa, kanefa kosa nametrahanao ny fitokisana, ahidinao aminay tsiraray avy ary ny fanainao masina ilay fanahy mahery, ary dia tendreo ny lelako Jesosy aoka ny sitraponao irery ihany no voambarako ampahery an'ireto vahoakanao reto mba hahazo hery tokoa ny Jesosy malalo amin'izao fanarahananao sy ny fanomponanao ka haritra hatramin'ny farany mandra-piseho anao eny amin'ny rahona lanitra. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka be famindrapo, ilay tompo ny fanapahana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, no anaovanay sangatanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola tratra ity maraina ity indray. Tombonandro sy tombom-pitiavana ho aiso anao. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 521. Psaume numéro 145. Vakitsika ny andiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fiderahan'i Davida, hanandratra anao ary Andriamanitra ho mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoterenay indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy midera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao matahotra no hotenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Hanonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy hiobo ny fahamarinanao. Mamindra fo sy mianatra Jehovah, maro-po sady be famindrapo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiatrany dia ny amin'ny asany rehetra. Jehovah mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiantra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehovah manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa niriany izay matahotra azy izy ary hainy ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Ny fideranan'i Jehovah no tenen'ny vavako ary aoka ny nofo rehetra ankalaza ny anarany masina mandrakizay doria. Amen. Izay ny salamo fiderana izay nataon'i Davida mpanjaka ary Davida izay nanoratra koa ny bokin'ny Salamo. Izay indrindra no mitarika antsika amin'ity andro anio ity mba hampisaintsaina antsika sy hamporisika antsika ny tenin'Andriamanitra
fa mila midera ilay mpanjaka be indra fo isika satria miazakazaka ny fotoana. Ifarina sady ny taona 2024, afaka andro vitsy, afaka ora vitsy, afaka minitra vitsy, afaka sekondra vitsy. Betsaka ny zavatra tsy vitantsika noho ny tsy fisian'ny fotoana, noho ny tsy fahaizantsika mametraka ny lara-pahamena, noho ny tsy firarahana sy ny atandrevaka. Maro koa ireo zavatra efa vita fa mbola tiantsika averina indray raha mbola misy ny fotoana. Kanefa moa ve isika manana ny rariny raha toa ka kivy, ketraka, manoloana izany fotoana mandeha aingana izany. Ny hazakazaka isan'andro, ny fahasorenana, ny olana maro samihafa izay ahitantsika vahaolana maika nefa tsy maharitra, izay tsy mifanaraka amin'ny fiainam-panahy maha-kristianantsika, dia mety eritreretintsika fa fitahiana sy aingana ary mety. Ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly dia mampianatra antsika fa miasa miaraka amin'ny fotoan'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra izay novonaky teo. Izy dia mamela ny fotoana sy ny zava-misy, ny zava-miseho mba hampianatra antsika mpanaradia azy, hahazo izay sitrapony marina, ho matotra ara-pinoana, hialehibe sy hitombo ara-panahy, handray lesona sy eritreritra amin'ny fahadosoana izay vita ary mandray fanapahan-kevitra haingana, hanomboka fiainam-baovao rehefa mahatsapa ny fahadosoana. Ary izay no mitarika antsika hibebaka, hifona, hivalo, hiala amin'ny ratsy fanao ary hanao todika ivoa ny lalan-dratsy rehetra sy ny fahotana rehetra ary ny fahazaran-dratsy rehetra izay mety hankafizintsika. Fa rehefa tafiala amin'izany rehetrarehetra izany tsika dia mahatsiaro ny bebaka ka handray ny famindram-po sy ny familahan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ary izay no nahatongavan'ilay Jesosy Kristy Tompo izay nalefan'Andriamanitra ray, izay nankalazaintsika fotoana vitsy ny fahatserovana ny tsingeritaonany. Andeha isika hijery ohatra vitsivitsy amin'ireo olona izay ao anatin'ny Baiboly, izay noentin'Andriamanitra notezainy, nampianariny, nanariny tao anatin'izany fotoana fanarahan-dia an'Andriamanitra izany ka nahatonga azy ireo nanolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra. I Abrahama dia nandeha nivezivezy tany Palestina nandritry ny fotoana lava ary tao anatin'izany dia nitombo finoana izy tamin'ny fandehanany miaraka tamin'Andriamanitra. Jakoba dia nila nanana 12 taona mba nahafahany nanao fandinihan-tena tamin'ny tenany, izany hoe nanao il fait faire point à lui-même sy tamin'Andriamanitra. 12 taona, izay fotoana nitezan'Andriamanitra azy izay. I Josefa dia niara-ny tsy fahamarinana tamin'ny fahazazany ary nandritra ny nanomboka ny 17 taonany izy dia namidin'ireo mpiray tam-po taminy lasa andevo ary noho ny avy eo dia mbola nisy 13 taona ny aretan'ny mafy sy ny fijaliana mba hanomanan'Andriamanitra azy ka nahatonga azy ho praiminisitra tany Ejipta. Mosesy indray dia nofana nandritry ny 70 taona izay nivezivezy tany anefitra
alohany nanendrenana azy ho mpitarika ny zanak'Israely na nitaritany nandritry ny 40 taona ireo zanak'Israely tao anatin'ny tany efitra, ary izy no nitondra reto zanak'Israely hivoaka izany tany fanandevozana izany, kanefa dia nitazan-davitra fotsiny izy fa tsy afaka niditry ny tany Kanana fa i Josoa indray no nandimby azy. Maro ireo mpanompon'Andriamanitra na mpaminany tato amin'ny tenin'Andriamanitra azo ambara fa mamporisika antsika mba hamaky izany tenin'Andriamanitra izany araka ny vatsim-panahy omaly maraina izay noentin'ny mpanompony. Ary izay indrindra amin'ity andro anio ity no mila hampatsahivina antsika mpino kristianina fa ao anatin'ny toe-javatra maro samihafa, ao anatin'ny fotoana izay mandeha haingana dia haingana izay tsy azontsika tazomina, dia mila midera an'Andriamanitra ilay mpanjaka bendrafontsika isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-tsekondra, satria izy no natoy izao aho sy natoy izao anao. Tokony tsy hisy mihitsy andro izay tsy isaorantsika azy noho ny fitahiany sy ny fahasoavany atolony ho antsika. Mila mahatsiaro tsika fa Andriamanitra izay nandefan'i Jesosy Kristy ozy aho, ilay teny tonga nofo tetỳ tany, izay nankalazaintsika, izy no nahary, izy no mpamonjy, izy no mpikarakara antsika. Mpamindra foana izy, maro-po izy, eo anoloan'ny fahotana, eo anoloan'ny fahadalana, eo anoloan'ny tsy fahalalana, eo anoloan'ny tsy mety rehetra izay ataontsika. Amin'ity andro anio ity re, andehantsika tsiraray avy, hibebaka, hifona, hangataka famelana sy famindram-po mialohan'ny farana an'ity taona ity, mialohan'ny katoana an'ity taona ity, mba hikosihan'ny fahotantsika sy ny fahadalana rehetra izay vitantsika, ka hahatonga antsika handray famindram-po sy famelan-keloka tanteraka, hahatonga antsika ho depara zero indray mialohan'ny hidirantsika ny taona vaovao izay mananontanina afaka fotoana fohy. Tsarovy fa izay rehetra miantso an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, amin'ny fahamarinana, izany hoe amin'ny fo marina sy mahitsy, dia mahazo antoka fa eo akaikiny eo izy hiain'ny vavaka ataon'izy ireo. Ary Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, izy no hantanteraka ny sitrapony sy ny planiny amin'ny tsiraray avy. Tanterao ny sitrapon'Andriamanitra, terao izy mialoha ny hiterana azy nefa dia mibeba mba hatanteraka ny sitrapony sy ny planiny izay efa nomaniny ho asy anao amin'ity taona izay ho atontsika sy ho diavintsika afaka fotoana fohy, dia ny taona 120 sy 20. Ho an'Andriamanitra ilay mpanjaka bendrafo, ny dera sy ny azarany voninahitra, ho antsika kosa ny famelan-keloka sy ny famindram-pony, hivavaka isika. Ataonay ahoana tokoa ny Jesosy malalo ny tsy hideranao sy tsy hankalazanao, satria mpamindra foana ianao, ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay mpanjakanay. Raha misy ny dera, raha misy ny laza, ho anao rery ihany, satria mendrika anao ilay mpanjaka malaza. Ampianaro arizay Jesosy aho, hibebaka, hifona manoloana izao fotoana izay miazakazaka izay tsy azonay tazomina izao. Jesosy malalo, menatra izahay, mahatsiaro mangahy ahy noho ny fahotana izay vitanay nandritra ity taona izay nidiavinay ity. Ary dia marina tokoa ny teninao izay voasoratra amin'ny soratra masina hoe, vao mihiratra ny masoandron'Andriamanitra dia mieritreritra atsy foana ny zanak'olombelona. Ary ao anatin'izany izahay izay milaza fa kristianina sy mpanaraty anao.
mifona, mibaboka, mandadilady, milera-paladia. Mifona re Jesosy mifona mivalo hoe mamindra fo mamela heloka amin'ny fahotana rehetra izay vitanay, ny fahadalàna rehetra izay nitanterahanay, indrindra tao anatin'ny fonay izay fohy ben' izany fahotana izany, ka mahatonga anay hanatanteraka zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao sy mampalahelo anao, na amin'ny eritreritra, na amin'ny fanao, na amin'ny fiteny, na amin'ny fijery, amin'ny fihetsika, amin'ny ray sy ny tananay, na andehanan'ny tongotray. Sasa madio re, diovy re, mibaboka hibebahana eny atrehanao ny ota rehetra sy ny fahotana rehetra sahisazy vitany eo tena atrehanao, ny lainga rehetra izay manoloana ny sitraponao, ary ny fitenenan-dratsy izay rehetra sitraponao, ny fandehananay amin'ny lalan-dratsy rehetra anaovanay ny danin'ny kibonay, ny fanamarina tenanay rehetra, ary indrindra ny fanaovanay ny ota sahisahy. Jesosy mamindra foka mamela heloko. Atao vorikiriko-pahotana izay tsiraray avy Jesosy izay maheno an'izao vatsim-panahy amin'ity maraina ity, ka hiala tanteraka amin'ny fahotana izay mety ankafizinay sy ny fahazaran-dratsy rehetra izay mety mbola mamatotra anay. Ray be indra fo Jesosy mpamela heloko, diovy zahay, sasa madio zahay, mba tsy hilona anatin'ny fahotana fa kosa hitady ny tavanao mandrakariva ka hibebaka, mba ho depara zero indray Jesosy ny fiarahantsika, ary dia hahatanteraka ny sitraponao sy ny planinao, andraisanay ny famindram-ponao sy ny famelan-keloka avy aminao, ka hitanay ny tavanao dia hamirapiratra aminay tokoa ny tavanao, ry lay mpanjaka be indra fo. Misaotra mankasitraka inona navalonay ianao, hideranao sy hankalazanao izahay, hanome voninahitra ny anaranao mandritra ny andro sisa iainanay, ka hahitanay ny tavanao rehefa tonga ianao Jesosy handray anay mpanomponao, ka hampiakatra anay eo anatrelahandriamanitra rainao. Ho anao renidera sy ny aja ny voninahitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo, fa ho anay kosa ny famindram-ponao. Aleloia, amen. Mandehana deron tompo amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fandraisana ny famelan-kelony. Ho azo ny voninahitra ao antsika ny fiadanany, tahiny tompo daholo tsika rehetra. Bonne journée.